setompovavy mbola ifampiaravantsika rehetra mpanaraka ny fandarana imaitso eto amin'ny fahitalavitra televiziona malagasy miainga avy aty Tamatave ny fandaharantsika. Manambahiny ny fandaharantsika izay teknisianina iray namorona ny recyclanay. Izany hoe recyclanay izany dia efa mazava ho azy ny tiany ambara ao anatin'izany ao anatin'izany ny fanodinana ny fako ny fanarenana ny tanàna ho maitso indray tao aorianan'ireny rivodoza ireny. Eo ihany koa moa ny ranomasina izay tsy adinontsika mampalaza ity faritra ity. Tsy ampiandrena anareo izay fa hiantoka tanteraka ao anatin'izay ny fandaharantsika ho an'ny anio. Manarafinaritra ary. Ny ataon'ny recyclanay moa zany dia manao karazana sehatra amina mampianatra olona mamboly miditra amina fambolena maharitra. Dia eo koa izay manao installation amina école fambolena maharitra, ohatra manao jardin potager. Dia manao karazana fanodinana fako izay ny déchets organique, ny plastique, ny carton dia ahodinanay. Dia ao koa izay manao karazana événement culturel izay mitaiza tanora anatin'ny sehatra ny asa sy ny sehatra ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny tena mampiavaka anay zany izay miezaka anatiny koa afaka alainay ny fakon'ilay olona ao tokantrano, fa izay koa tena entanay ny olona zany mba manodina ny fakony manokana. Ohatra zao ny déchets organique avadika zezika izay ahafahany amina resaka famboleny dia hohanina azy manokana ilay izy. Dia izay zany ilay fitaizana izay ampianarinay amin'izao Tamatave manerana Madagasikara hoe ezahana koa zany itsika mba ho tonga saina amin'ilay fiarovana ny tontolo iainana. Na dia eo ara izay afaka maka an'ilay fako, fa ilay fako nefa ezahanay koa mba ahodiny ny olona tsirairay mba hanana an'izay ny atao hoe responsabilité écologique izay. Hoe fahaizana mahay mandraikitra sy ny miaro ny tontolo iainana. Ho antsika zao vao avy nalova ny cyclone ny tanàna ny Tamatave, inona no andraikitra lehibe ho entinareo amin'izay hoe fanarenana izay? Misaotra betsaka amin'ny fanontaniana. Ny fanerenana moa zany dia miezaka izahay zao anatin'ity iray volana ity manampy izay toerana simba mba merina anazy ho maitso. Ohatra hoe misy espace na misy tokantrano nareo any hoe simba ny zava-maitso aminareo dia miezaka izay manampy sy mikarakara an'izay. Fa ny tena ataony moa zany dia miezaka koa mitaiza an'ilay hoe fambolena andrenivohitra na hoe agriculture urbaine ny ahafahana amin'iny zany satria amin'izao fotoana izao miakatra ny vidim-piainana aty Tamatave noho ny cyclone dia manampy ny olona izay mambolé ary ianareo hiadivana an'izay zavatra fiakaran'ny vidin'entana izay satria eto hoe efa sehatra fotoana maromaro nanaovanay afaka mambolena ohatra ny karaoty, aubergine, tomaty ahafahantsika zany mihinana aloha miaina an'ity zavatra ity. Dia ambadika an'izay koa amin'ity fanerenana ity tsika moa andalo an'ilay poste cyclone dia manentana kokoa amin'ny fandraisana andraikitra ny tsirairay amin'ny lafiny fiarovana ny tontolo iainana. Tsy amin'ny alalan'ireo basement fotsiny fa fitaizana manokana mihitsy ny ataonay hoe iny ary fa may mafy cyclone io ary ho may mafy cyclone io dia mila isika mitandrina tsikelikely surtout amina resaka fanarena fako. Misy enjeu politika be moa zany ilay izy hoe tokony tonga saina ny tsirairay satria io cyclone io may mafy dia izay zany tena andraikitra anay vitan'ity fanarena efa nataonay foana zany fa ho mafimafy koa izay manampy sy mitaiza ny olona rehetrarehetra mba handeha andraikitra tsirairay. Ny cible anay olona asa sosialy anay izay miara-miasa amin'ny tanora. Izay tanora no avy n'io firenena io dia izay mihitsy ny izany mihitsy hoe ny tanora miezaka mitaiza sy mizara amin'ny resaka fambolena maharitra. Izay zany tena hoe ady be izay ny fanentanana fataonay moa zany dia hoe itsika ry vahoaka zany miezaka ny manao hoe eo ihany ny famboleka-kazo izay ataontsika foana. Tsy ampy izay famboleka-kazo fa fitaizana iny fotony. Hoe rehefa manary fako dia izao ihany ny fako ariana amin'ny toerana tokony misy anazy. Ny fako izay miteraka asa ohatra zaho manokana zao dia io ny iainako amin'izao hoe mandeha manodina fako lasa zezika izay afaka ambolena. Dia fanentanako indray samy itsika tsirairay mandray andraikitra ary mitaiza ny manodidina tsirairay amin'ny fiarovana tontolo iainana satria tsy ho Tamatave rery ihany no hitratra n'ity cyclone may mahery vaika ity fa tsy maintsy ho andalovan'ny daholo ny tsirairay. Ka izay zavatra izay arovo izaho ihany mitaiza sy mifampitaiza amin'ny tsy fanapahana kakazo ny fanariana ny fako eraky ny tanàna dia nefa azo atao koa nefa mitaiza sy mamorona asa ho an'ny tanora.
zay angamba ny fanontana ataoko hoe samy mandeha andraikitra amin'ny lafiny tsirairay na ny mpanao politika ny any secteur privé na itsika tanora na ny ray aman-dreny samy maka ny tandrifiny dia tsy maintsy misy fiovana foana zavatra hoe. Afaka manolotra raha ve ianao proposition d'idée ho sisika teo raha miteny vahiny ahafahantsika manatsara ny tanàna ny Tamatave ity. Dia be da be ny azo atao feno ny fako. Idée voalohany azo atao afaka atao ny fanjakana na misy mpiara-movinantoka mividy an'ilay atao hoe broyeur ngeda be izay miteraka ny atao hoe compost afaka anaovana charbon écologique. Izay zao dia efa hevitra anankiray miteraka asa ho an'ny tanora izay mijaly ankehitriny tratran'ity cyclone ity. Izay ny hevitra voalohany. Ny hevitra faharoa koa manentana antsika koa anjay anjara amin'ny lafin'ny pépinière fruit izay ahafahantsika mamboly, ahafahantsika mihinana manao transformation agricole. Izay zao faharoa. Dia fahatelo hevitra anankiray ity dia fanjaisana anjara fanampiana atao hoe espace vert productif. Io ataoko tena mialatsina amin'ny teny vahiny fa hoe ny toerana maitso iray dia ahafahantsika mamokatra légumes izay ahafahantsika mihinana. Izay zao manitra nyity ray volana ity izay eto Tamatave rehetrarehetra lena dia afaka manantona anay ezanay installena gratuitement ny toerana misy anazy ahafahany masakafo satria io ny tena mampijaly ny malagasy ny sakafo aloha. Dia eo zany toa hoe mila manarina kely tsika amina lafin'izay resaka production agricole zay. Zay angamba ny avy aty aminah dia fanodinana fako satria be da be loatra amina fako tena mandeha amina tonne de tonne nefa izay tonne de tonne zay micrée emploi be da be. Zay angamba ny sozikevitra avy aty aminah amina resaka hoe tokony ataontsika ahafahana manarina tsikelikely ny toamasina. Eo ihany koa farany be tena farany dia misy ny atao hoe projet d'adaptation climatique hoe miezaka koa tsika miezaka manatsara tsikelikely eo ihany ny trano fa ny fiainantsika mihitsy amin'ny fitandrenana ny fanariana fako. Eo zany mila mitandrina be satria ty cyclone ty matetika foana miteny ho may mafy tsy mbola ho izy mafimafy ny zezan'io avy tsy maintsy hiomana zany tsika mety amin'ny taona afaka roa taona ho itsy fantatra. Fa mila matanjaka sy miray hina ny malagasy surtout ho an'ny toamasina izay vomo amin'izao dia mila fanentanana ny tsirairay. Zay angamba ny avy aty amiko. Amiko manokana efa manomboka tsikelikely hoe miditra anaty rafim-fampianarana ilay tontolo iainana sy ny atao éducation civique fa tsy ampy izay. Fikarohana koa hitako izao 90% ny Tamatave tsy mahay atao hoe fanodivana fako sy ny fiarovana tontolo iainana. Zava-dehibe nefa zay ary nefa zay fikarohana zay ilaina ihany ny anaovantsika fanentanana. Tsy ampy ny fanentanana amin'ny radio na amin'ny hainao manjery mialatsy moa télé moa le izy fa miezaka koa tsika miezaka midina ifony izay moa zany ezany atao amin'ireo cyclone midina ifotiny tsy manentana fa miezaka manome asa ho an'ireo izay tsisy anazy. Tanora hoentiko izao efa enimpolo dia mitaizan'ireo tanora ireo mba miezaka mamoaka vokatra maitso ahafahan zareo mively tena tsikelikely. Dia izay zavatra izay zany manana maitso tsika ary io maitso io nefa azo exploitena azo karakaraina ngeda be izay micrée an'ilay vokatra vola be. Ohatra fotsiny izay resaka fanodinana voka fako izay fotsiny eto Toamasina raha mandeha amina 1000 tonnes 2000 tonnes efa firy ny création d'emploi. Eo ny olona maka an'ilay fako manodina an'ilay fako tanora mivarotra an'ilay vokatra efa zava-dehibe izay zavatra izay. Dia mila any zany ny rafitra rehetrarehetra ny fanjakana sy ny mpiara-monjantoka misalama mikarakara an'izay mametraka rafitra anankiray ahafahantsika mitondra zavatra vaovao ho an'ny fiarahamonina. Manahoana kosa indray ny fanajantsika ny any anatin'ny ranomasina. Efa mahay simba ilay izy satria misy tetikasanay zao amin'ny canal de Pangalana izay manentana ny olona amina resaka fikarakarana ny ao an-dranomasina. Na izareo any rehefa mitaraina hoe tsisy tsony ilay vokatra an-dranomasina dia niezaka izahay recyclanay nampianatra tsikelikely ny atao hoe fambolena légumes amin'ny canal de Pangalana satria zareo rehefa tsy misy an'ilay anatin'ilay ranomasina inona zavatra hohaniny tsisy. Dia nitezanay koa zany amin'izao hoe
manao ireo fambolena. Ankoatran'izay dia miezaka koa izay manao an'ilay tourisme immersif izay misehatra kokoa amin'ny fizahan-tany fotony, mitondra vahiny dia mipetraka ny fotony koa ilay vahiny. Dia izay zao le poste cyclone karakarana satria mananjary sy sisa iny voan'ilay cyclone foana isa-taona. Dia izay zany izany hoe arafitra tsikelikely hoe fandraisana anjaranay avy aty aminay zany hoe andao mba hiara-entana antsika amin'ny fikarakarana ny fotony fa ny ranomasina to efa miaina tsikelikely ny zavatra anaty ranomasina. Aiza ary ny aliantsika Madagasikara raha sady tsisy tsony ranomasina, tsisy tsony eto amin'ny eo le zava-doza ho iainantsika zay. Zay le mahatonga le produit importé be da be. Fa ny eto amintsika tsy ampy foana le rafitra kely zay zavatra rafitra kely na resaka fambolena sy fiompiana zay mitodika kely ihany daholo aloha itsika. Ohatra laiko raha mamboly katsaka isika, mamboly katsaka miasa ny tantsaha. Anatin'io katsaka io misy ny hoe transformation, misy ny jus, misy ny confiture, afaka miasa ny tanora, misy gestionnaire ilaina anatin'izay, misy communication ilaina an'izay, misy négociation commerciale ilaina an'izay, misy resaka technicien ilaina amin'izay. Zay filière ray fotsiny ohatra nalaiko zay dia filière rehetrarehetra raha hidirina amin'izay misy le création d'emploi izay mety hitondra fiovana be ho an'ny Madagasikara. After ny fandarantsika ho an'ny androany ankatrana isika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Ety am-pamaranana dia isaorana any avy ao amin'ny cyclenay izay nanaiky ny fampizarany traikefany tao anatin'izay hoe resaka tontolo iainana amin'ny ankapobeny izay mihitsy. Ny tena tanjona atao anatin'izao fandarana imaintso izao dia isika rehetra mihitsy miaraka hisitraka tontolo iainana havanana izay eken'ny vatantsika io takian'ny vatantsika io. Tsy ny vatantsika ihany anefa fa io ihany koa ny zava-mananaina rehetra na ety ambony tany na any an-dranomasina. Mba miha fotoana anareo ny fandarana imaintso amin'ny manaraka indray mandra-pianatoky klasy.